Anio Alarobia faraka amby roapolo ny volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka, nalaina tao amin'ny toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 9. Inona no mety hatao, ny Sabata, ny mamonjy aina sa ny mamono? Indray Sabata, i Jesoa niditra tao amin'ny Sinagôga, ary nisy lehilahy anankiray maty tanan'ila tao, ary nizaha taratra azy ny sasany na nasitrana anio amin'ny Sabata izy na tsia, mba hiampangany azy. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany. Ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona no mety atao amin'ny Sabata, ny soa sa ny ratsy, ny mamonjy aina sa ny mamono? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo. Dia nijery azy rehetra tamin-katezerana izy, sy nalahelo noho ny hajamban'ny fony, ary nilaza tamin-dralehilahy hoe hainjiro ny tananao. Dia nahenjany ka sitrana ny tanany, ary lasa nivoaka ny farisianina ka niaraka tamin'izay dia niara-nihevitra tamin'ny Herodianina hanao izay avoazana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.